eny ary fanomeravatsika rehetra aminaran'i Jesosy a matsika manatrika eto-toerana na zay manatrika amin'ny alalan'ny tambazotry koa fitanan'ny tompo amintsika salamadoly eny ary mbola eto Antananarivo aloha tsika hatreto rarivo vao mieritreritra zavatra hafa fa sarotra mbola eto dia fampizarany hafatra sika azao kely lena amena fampizary sika zao hoe masotomana hoe amen nao ry zery hafatra sika atao ambokanjorona toko fatelo vazany tsara anjona toko fatelo dia vaketsika andeny fatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fadimy ambin'ny folo jona toko fatelo andeny fatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fadimy ambin'ny folo toy izao mivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy misy niakatra ho any an-danitra afa-tsy lay midina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany an'efitra no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Amen. Io afatra eo no ifampizarantsika anio io moa zany fiandohany fa tsy manakana antsika tsy hijery zavatra fa eo ampovoambony eo. Ity resaky ty dia fantatritsika tsara ny jona toko fatelo dia ny fatelo miresaka fahateram-baovao resaka Jesosy Nikodemosy dia mitoy ilay izy fantatritsika tsara ihany koa ny jona toko fatelo dia ny fahina ambin'ny folo toy izao no taman'Andriamanitra zao tontolo izao miaizana latokana sy sisa rehetra. Eo ampovoany eo Jesosy misy fifampiresahana tsy fantatra mazava raha toy ny resaka izy Nikodemosy na fampianarana nomeny akoatrany fa mampianatra zavatra izy eo. Dia Jesosy mampaminany azy dia fampitantara zavatra avoavo lenta sy lavidavitra izy eo amin'io resaka io. Ozy izy hoe tsy misy miakatra any an-danitra ozy izy afa tsisy midina eto sy hafa any an-danitra dia midina eto amin'izao tontolo izao dia iverinao any an-danitra any izy. Zay zany le izy raha fehezina. Dia ozy izy hoe ho avy ny andro ozy izy tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany an'efitra no anandratana ihany koa zanak'olona ary zay rehetra mijery azy dia vonjena. Fa aminanina izy io satria maninona fa aminanina ny fiantonan'i Jesosy eo ambony hazo fijaliana na sandratra dia nijerena. Aloha to dia antsika kely ny tantara inona ny zavatra nitranga amin'io zavatra resahan'i Jesosy mikasika amin'ny menarana tany an'efitra io. Nisy fotoana zanak'Israely nanao tao foana teo anatrehan'Andriamanitra nikomy raha tsy diso aho engane tsy ho diso dia tamin'ny vanim-potoana anankiray izay namenomenona ny zanak'Israely tsy haiko raha tsy diso resaka mana angamba izay dia ny rahan'Andriamanitra ny menarana Andriamanitra ny mandefa n'le menarana namela ny menarana satria any amin'ny désert misy bibilava be dehibe izay misy pozina misy cobra sy sisa rehetra dia nanakitra dia be dehibe ny olona maty tamin'izany fotoana izany. Rehefa be dehibe ny olona maty dia nangataka tamin'Andriamanitra Mosesy ny fona ho an'ny zanak'Israely hoe manondrafo fo amin'reto olona reto. Dia izao no tenen'Andriamanitra hoe ndany ianao mandrafitra menarana varahana aingana be dia nirafetina menarana varahana dia hahantoro eo ambony hazo. Dia nahantona teo ambony hazo le menarana. Dia rehefa nahantona teo ambony hazo le menarana dia zay rehetra mijery an'iny menarana varahana iny dia sitrana na dia nikekeriny bibilava misy pozina aza ilay olona. Zay rehetra mijery dia sitrana. Tsisy zavatra ninina ataon'le olona fa mijery mino aloha zany
fa raha tsy mihitsy inona dia hoe inona koa ary zany rediredy zany ny ato ve manaikitra dia ry ambony no jerena fa mila mino ny fanambarana de rehefa mino ny fanambarana dia miakatra ny maso dia mijery dia rehefa miakatra ny mason'le olona mijery a dia sitrana izy afaka amin'ilay poziny mena rano dia zao amin'izay lazainy Jesosy zay le sary hita maso fa ny zavatra tsy hita maso kosa dia zao olombelona rehetra dia voakaikitra ny fahotana daholo voakaikitry ny poziny fahotana ary destine zany hoe ho any fahaverezana ho any fahafatesana fa zao ho asandratra indray ny zanak'olona ary zay rehetra mijery azy tsy maintsy mino aloha dia mijery takan'le menarana mpanenefitra ihany mino dia mijery dia rehefa mijery dia voafonjy finoana dia voafonjy zay dia zao amin'izay ary le resakitsika amin'ity andro anity ary sika loatra eo a le tantara mino a aza hitarina be ny eritreritra hoe fa hoana kosa moa zany Jesosy ny dia hoe menarana fa eo zay tiany ihany io fa ny menarana image sary fotsiny iny misy zavatra nitranga dia fanehoana ilay zavatra nitranga no natao teo anatin'izy dia zao amin'izay ny fandehan'le izy rehefa ho faty amin'izay Jesosy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana dia inona ny zavatra nitranga zay le hoe asandratra izy napetraka teo izy aloha aveo izy asandratra dia inona ny zavatra ampianarin'Andriamanitra ao anatin'le izy ny teboka voalohany famonjena antsika dia ny fibanjinana an Jesosy ny teboka voalohany amin'ny famonjena antsika dia ny fibanjinana an Jesosy ok tsy ny fibanjinana ny fahotantsika tsy ny fibanjinana ny faratsitsika tsy ny fibanjinana ny zava-pitatsika tsy ny fibanjinana ny hafa fa ny teboka voalohany dia ny fibanjinana an Jesosy zay ny teneniko teo tamin'ilay resaka menarana tany anefitra tsisy condition iny hoe mila manao an'izao aloha zay voasitrana fa tonga dia nitoromarika nomeny Mosesy nomen'Andriamanitra ny Mosesy amboary ny menarana vita menarana asandrato vita fanandratana zay mijery sitrana tsisy resaka hafa tsisy hoe rehefa manao an'izao mila mihinana an'izao mila misasa mila mandro mila mibebaka mila fopona mila milokaloka hoe tsy amerina indro intelo inefatra impola Andriamanitra androany farany fa mijery dia sitrana ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy ihany koa teboka voalohany amin'ilay resaka mijery dia sitrana mijery dia voavonjy averina eto amin'ity fanomponyity foana fa ny famonjena dia tsy avy amintsika fa avy aminy irery any tsisy ninina azo atao raha tsy izy no manao ny zavatra rehetra any anatintsika dia mijery isika dia mahitazy isika dia voafonjy isika zay ny teboka voalohany amin'ilay izy ny teboka faharoa ao anatin'ilay izy dia mijery ihany ny problema mantsy ao anatina fanomponan'Andriamanitra dia zao rehefa manompo ny tompo isika dia mandeha somary mandeha ho azy io fijerena io somary mandeha ho azy izy io tsy haiko ohatran'ny zazakely le minono dia misy natao hoe réflexe inné dia ny zazakely tsy ampianarina minono ny zanak'omby ary moa tsy ampianarina an'izany tonga dia vao mipetaka tonga tsy mila ampianarina ny olon-dehibe no mila ampianarina ny olon-dehibe tsy mahay minono raha saina minono olo fa zazakely tonga dia haino hoe ary misy teknika izy io ampajery io nke za mantsy mpijerijery zay fa zazakely rehefa minono a ohatry ny avoakany kely zay lelany dia atosiny eo le nono avato fa tsy tonga dia hoe eo fotsiny dia nonona fotsiny amin'izao fa somary atosiny le izy fa hainao azy zay zavatra ajanona hatreo resaka nono aloha fa zao ny tiana iaviana le fibanjinana iny a rehefa torinan' Jesosy isika tamintsika voalina
fa mitsika vonandray an'le filazantsara tonga dia mazava ny anaty fotsiny tongatsika dia lasa mitady tongatsika dia lasa mikaraka fa rehefa mandroso ny andro sy ny fotoana dia me mitombo ny fahalalantsika me mitombo ny fahitatsika zavatra ary me mitombo ihany koa ny karazan-javatra zay enotsika dia me miala amin'izay isika eo amin'ilay fibanjinana. Le resaka tsika amin'ity androndroany ity dia resaka ny atao hoe focus efa resantsika izany tamin'ny taona tsy fantatro eritaona sy tapany tanoany enana fa hiverenatsika kely izany resaka hoe focus. Le atao hoe focus raha tsorina amin'ny dika teny tsotra sy mazava indrindra dia zao rehefa mijery zavatra anankiray ianao amin'ny appareil photo moa zany misy focus fibanjinana ny atao hoe focus. Rehefa mibanjina zavatra anankiray ianao dia manjavona zavatra hafa rehetrarehetra. Raha ohatra zany zao ataonao eo alohan'ny masonao ty tananao ty atao vinge dia jereo tsara le tananao dia ahoana fahitanao ako rehefa mijery le tananao ianao manjavona ako fa raha zany ray mibanjinanao dia manjavona le tananao. Ny atao hoe focus dia fibanjinana. Ny fiarahana amin'ny tompo raha lasana vavy dia miainga fibanjinana ny Kristy dia mitohy amin'ny fiainana fibanjinana any Kristy. Ny problemantsika rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia zao voalohantsika le ohatran'le réflexiné teo zany hoe tsy haiko fanazavana réflexiné amin'ny teny malagasy fa elatsina ena zavatra mandeha ho azy mandeha ho azy le fibanjinantsika ny tompo mandehandeha enitsika dia ravoravo manititsidina mazoto be la mamaky baiboly ary tsy mila hetsika ny olona izay tena nandray ny fahateraham-baovao maro na mahatsapa an'izany zavatra zany daholo ny aina n'izany zavatra zany daholo tsisy miteny mihitsy hoe zany atao rehefa manompontono dia mila zao fa tonga dia enao any anatinao ny anoanana sy ny etaeta ny azakazaka sy ny faniriny. Tsara be tsika mba mamaky ny asan'ny apôstôly hoe ohatran'ny toe-pon'ny olona fahiny fa misy tantara ao anatin'izany hoe isan'andro ny apôstôly dia mampianatra eo ambany fialofany Solomon ary tonga ny olona miaino azy isan'andro mitady mikaroka maniry mibanjina ny Jesosy miantony eo ambony azo fijaliana. Jesosy tsy otsony fa izaranantsika n'le resaka menarana eo ambony azo zany no antony itenenako hoe mibanjina an Jesosy eo ambony azo fijaliana. Mijery an'io Jesosy io foana ary rehefa mijery an'io Jesosy io ny olona dia miamandroso. Amen. Rehefa mijery an Jesosy ny olona dia mitombo dia mafana dia mahafinaritra ny fiainana dia misy fiadanana dia vakio ny asan'ny apôstôly nomboka amin'ny toko faharoa tonga fanahy masina jereo ny fiainan-jareo toko fahatelo toko fahaefatra sy ny sisa rehetrarehetra. Ny fiainan'olombelona moa zany dia le izy moa zany sady masosotra mahafinaritra masosotra le izy satria mitovy daholo ny olombelona rehetrarehetra mahafinaritra le izy satria mba mananamana koa zany tsika ao anatin'le izy fa tsy dia tsika rery miatrika le zavatra fa mba efa niaina le izy koa ka ny tantara fa rehefa jerenao ny tantara any am-bokin'ny Korintianina bokin'ny Galatianina sy ny sisa voalohany rahalahy tena mifantoka na ao amin'ny asan'ny apôstôly ary dia efa misy le tantara tsy haiko na ny amin'ny toko fahavalo amby folo tany hoany Paoly le efa nanafatra anjareo rehefa fantatra fatotro fa rehefa hiala dia isy mpampianatra hafahafa hitsangana eo anatrehanareo matahotra fa sao dia foana ny fekelezako ainany aminareo fa izy hitondra fampianarana hafahafa sy fampianaran-diso amilony maro. Amin'ny voalohany isika dia mifantoka ao Kristy mifantoka ao Kristy. Tsaroko foana ny teny Jesosy hoe mila very noatra ny zaza foantsika very noatra ny zaza fa ho amin'le lalana amin'izay rehefa mandroso ny andro sy ny fotoana dia mivotsitry focus io satria ny antony dia tsotra be ianao raha mibajina ny tananao io any an-trano ataovy le izy lazao kely ena manao any an-trano ataovy hoe dia sao fandehany io zany ny concentration antsika tsy mahavita mitazona ela be fa ataontsika eo io afaka 2 minitra ianao mieritreritra kisosososi izy dia averinao indray ny fisainanao tanana eritreritra vary amin'anana indray ianao afaka 2 minitra indray aloha ratsan-tananao sy paster ratsan-tananao sy paster fa miova foana vadika foana vadika
Zany hoe le focustsika miova foana isaky ny mihetsika. Ny zava-misy ny zavatra iainatsika manomboka ny fotoana izay naterahantsika tsy naterahana ranofo moa zany dia mandalo ny fahateram-baovao ihany koa dia io fiainatsika io dia misy focus foana. Ny zavatra ifantohatsika foana ary zay ifantohatsika no mamaritra ny fiainatsika. Averiko, zay ifantohantsika no mamaritra ny fiainatsika. Rehefa mifantoka foana isika amintsika, amin'ny tenatsika, amin'ny zavatra tsy vitatsika, amin'ny zavatra mbola tsy haitsika, amin'ny fahadisoana zay efa vitatsika indray mandeha indroy intelinay zavatra nga dia zany foana. Amin'ny fahalemena vitatsika, amin'ny défaut rehetrarehetra zay ataotsika. Rehefa izay foana no ifantohatsika, azagaga fa zay foana no mitohy eo. Izay le tantaran'i Jakoba nitondra ny ondriny, nomen'Andriamanitra saina izy nambakainy Labany ngarainy. Rehefa nambakainy Labany ngarainy dia niasa fito taona izy azony an'i Lea, Rahela fanarahana. Efa ianjana be le hoe fito taona zay ho mahazo vehivavy. Tsy fantatro ny rahalahy am'izao raha sala tsy sala, fa antsika ohatran'ny tsy salo. Fito taona tonga ny fotoana tena tonga dia nataony apitaka, tonga dia efa ketrika be ny an-tsain'ny Labana hoe raha voavoatsy sy rangaty vita ny aferatsika fa zao atao zay ampamamo azy amin'io fety io. Dia ohatry ny azoko antoka mihitsy rehefa nisy serveur spécial mihitsy nanatona Jakoba isaky mihetsika ao Jakoba fetinao ngety zay ho afinaritra anao atao sotro Jakoba, sotro. Tonga ny alina vehivavy tsy ho fanarana nalefa ngarainy tao. Marainy ny andro zay vao tonga sainy Jakoba hoe fa ahoana, dia avy eo izy vao manome excuse zao fomba ty aminay. Dia niasa fito taona nay ngarainy dia azony amin'izay Rahely 4 taona nazo ny vadiny anakony. Ozy izy Labana avy eo tena tapitra ny afera. Zao ahoana ny fanarahana fa tohizo rangaha le asa zao lazay Jakoba. Le karama amin'izay ary okeo izy Labana ka zao zay ondry rehetrarehetra maramara am'le ondritsika menanao daholo. Le ondry amin'ny fotsy be daholo, zay maramara ondry no menanao. Ohatran'ny hoe miresaka zany ao anatin'le resaka hoe zao ny akoho gasy no menanao, nefa le akoho pina bourbonnaise daholo izy rehetrarehetra. Dia hoe zay akoho gasy amin'ireo karaha-mandrangana. Fa nomen'Andriamanitra tolotsainy Jakoba hoe zao atao fotsy be daholo reto ondry reto, fa ndana eto amoron-drano. Dia amin'le fisotron-dranony iny mangala hazo dia dididio ataovy tsipitsipika maramara. Ny anaran'le hazo popola, zay ny anarany. Didiko tsara mipetraka eo popola. Zay mijery amin'ny popola, jery le ondry saky misotro rano, inona ary ty maramara ty, sotro ndray ny ariva, io ihany ny inona ary ty zavatra ty, mipetraka satria manino mifocus eo amin'ny popola. Ny maso ary tokony atao popola ny anaran'le zanak'ondry rehetrarehetra. Mijery an'le hazo, mijery dia mifoaka ny maramara. Rehefa teraka indray tsika nasiana popola eo alohan'ny masontsika Jesosy le anarany. Fa rehefa avy eo tsika tsy mijery amin'ny popola tsony, rehefa mahazatra atsika le popola eo alohany, efa ao popola sotro rano ny aleko. Raha vao tsy mibanjina ny Kristy nefa isika dia tsy mitondra vokatra, tsy mandroso. Ny antopisian'ny olana ao anatin'ny fiainatsika, ny mahatonga atsika tsy manana ny fijerina Andriamanitra, dia satria isika tsy mibanjina ny Jesosy intsony, fa tamin'ny voalohany ihany isika no banjina azy. Ny antony zavatra rehetrarehetra dia io resaka focus io, rehefa voarainao io resaka io androany. Zay tsy ho voarainao androany aloha le izy fa mba azonao aloha farafaratsiny izay fandehany dia iainanao le izy rapitso rafaka apitso sy sisa rehetrarehetra. Dia ho hitanao fa miova ny fiainanao. Fa ny antopisiany ny olonantsika rehetrarehetra dia io resaka focus io. Rehefa mibanjina ny tenantsika isika, rehefa mibanjina amin'ny manodidina antsika isika, rehefa mijery ny olana isika, zany mampatonga hoe tandremana zavatra henon'ny sofina. Tsy ratsy ny vaovao
fa raha vaovao eto amin'izao tontolo izao no mamenao sofinao misy tahotra foana mandalo ao anatiny mahita accident mahita loza maro isan-karazany mahita vidim-piainana mahita zavatra maro isan-karazany reny rehetrarehetra reny dia miasa ao anatintsika ao mamorona ary manamboatra zavatra ao anatintsika dia normal be ny atsika raha misy tahotra raha misy fanahiny raha tsy mahatafavoaka fitiavany Jesosy ange ny antony zavatra rehetrarehetra Jesosy ange ny fiadanany rehefa tsy mibanjina n'ilay fiadanany ianao dia normal be raha tsy misy fiadanana ao anatinao manaraka ny tsy fisian'ny fiadanana tonga amin'izay ny fanamelohan-tena hoe sao dia mbola tsy manana ny fanamasina ary aho sao dia tsy nateraka indray marina ary aho sao dia tsy ao amin'ny Kristy ary aho raha efa niainanao ilay teboka voalohany fibanjinana ny Kristy sy nahatsapa'ilay izy tany amin'ny voalohany dia efa manana ianao fa ny olana fotsiny ianao tsy mitohy mibanjina azy fa mibanjina zavatra hafa ianao lasa mijery zavatra hafa ianao ohatra ilay tanako teo rehefa mijery an'i Kristy ianao manjavona ny olana manjavona tonga dia manjavozavo be ohatrany hoe tonga ny olana fa tsy manina izany ohatrany hoe sahirakirana ny tena fa tsy manina zany manina zany fa rehefa tsy mibanjina an'i Kristy ianao dia le fahasahiranana nitanao ngeza be dia Kristy indray lasa manjavozavo zay pastera tena tiana nge le anao tsy tsy tiana zay tena tia manao fa zao mbola misy zavatra mbola atao mbola ohatran'izao inona ny dikan'izay efa manjavona zay le ratsan-tanana manjavona le Kristy miantony ambony azo tsy mibanjina ntsony fa nandray ale fanasitranana mitovy amin'le resaka menarana varana natsangana teo azo ny fanasitranana navelan-dralahy tsy fantatra ntsony zay tantaran'le menarana varana hoe natao inona sa natao inona fa nahazo zay tiana izy dia lasa miferana amin'ny Kristy raha lasanabavy raha tiatsika ny toy raha tiatsika ny avokatra raha tiatsika ny androso raha tiatsika ny tombo raha tiatsika nisy fiadana isy fifaliana anana n'ireo vokatra izay efa haitsika tsy enjery tsy fantatro misy asivy sa misy araiky amby folo le Galatiana toko fadimy andiny faharoa amby roapolo vokatra fanahy zao tsy maintsy mibanjina ho aminy isika tsy maintsy izy nijerentsika tsy maintsy manokatra varavarantsika ny anatin'ny fotsika any ahafahantsika mibanjina azy fa raha vao tsy izy no banjintsika isika io tsy manatsafidy tsika tontolo andro tsy maintsy manao focus amin'ny zavatra anankiray ianao nge tsy fanahiny ianao misy fotoana ianao na mihinam-bary ary trao ny lohanao dia efa fantatry ny aizandray inandray zao nietreretiny eo le maso tonga dia fantatra hoe very ndray zany very dia le vary hohanina fotsiny rehefa lany eo ambili mbola any any ka automatika le tanana tsy efa tapitra zay vao fahoana ary zany tsy isy tsony ka ilany le izy izy amin'inona ny enako teo nisy nofokena be teto lasa izy teo rehefa lohany tsy ao izy any nihinana azy le sasany le solomaso mipetraka eo ambony lohany somatsy lasa izany solomasoko teo tena tsy milamina mihitsy atao amin'ity trano ty misy manafina misy manao sangisangy nefa solomaso eo ambony loha fa manina le focus tsy ao le fifantohana tsy ao le eritreritra amin'ny zavatra hafa foana nahoana zay izy ny apôstôly Paoly amin'ny boky Korinthiana voalohany toko fafito tsy teko maro ahiny itiny jereny misy fotoana ianao votsitra fa averina mety misy fahotana vitatsika misy fahadisoana vitatsika tsy manan-kely tsy manao tsinitsinina ny zavatra zay vitatsika fa tsy zany lehibe so izy tenin'Andriamanitra milaza teo amin'izay niabiaza ny ota Romana toko fadimy raha tsy diso miakatra ambonimbony kokoa ny fahasoavana ity ny ota ity ny zava-bita tadidiko mihitsy ny vanim-potoana zay nitoriko an'iny resaka fahasoavana iny avany tsy avany moa zava talohan'ny nakanesantsika tany Ambohimangankely izy iny tamin'ny fiadohan'ny taona 2020 tamin'ny février
dia le fanoarana zay nomeny tompo tao anatin'ilay izy dia zao hoe tahaka ny fako be n'andralanitra ny fadisoko sy ny fahotako fa teo amin'ny abiaza ny fako lehibe lavitra ny fanaribako n'Andriamanitra zay nanariny azy. Ina dika zany mba tsy hampatonga antsika hifantoka eo amin'ny fako. Tsy fifatohanao eo amin'ny fako no mampatonga anao adio. Fako foana ve nijereny masonao isan'andro dia adio ianao. Tsy manambany asan'olona tsika, tsy manambany zavatra zay ataon'ny olona, fa io zay jereny maso ihany mitondra zavatra rehetrarehetra eo amin'ny teny. Fa rehefa io foana nijeren'ny olona isan'andro, azagaga mihitsy raha tsy tia madio izy. Ino foana ary nijereny isaka mihetsika dia ianao mijery ohatrandrazany ohatra ny tsy alaizy mihitsy ka ino ny azo ny fiainana. Io ny azo nijereny foana, normal be zany. Ianao zao raha ohatra mijery ny dokotera zao ianao, dokotera zao raha misy raha ampitsitsatra tsy taitra tsony izy. Raha ianao no mahita raha ampitsitra n'Andriamanitro miakatra amin'ny maso, satria ny mahazatra mihitsy. Isika tsy natao hijery zavatra hafa, fa raha tiantsika no tsara ny fiandoham-piainana amin'ny Kristy, ho tsara ny fiainantsika amin'ny Kristy, avokatra tsara ao amin'ny Kristy, dia izy irery amin'ny tokony fandohan'ny fijerintsika rehetra. Mety ny fiainanao, izy mpanjiny fazany fiainana mety. Mamitaka fiainana mety sa ahoana ho zay anao? Mamitaka io ty zao tontolo zao ty zany tsy haiko nilaza azy hoe ty zao tontolo zao ty sa tsika olombelona mihitsy ny zavaboary sampotsampona. Fa na mety ny fiainantsika voafitaka le fahametezana. Tsy mety ny fiainantsika voafitaka le tsy fahametezana. Normal be agora any amin'ny bokin'ny oabolana fahatelopolo misy zany agora zany. Raha ny teny zavatra toy izao hoe Andriamanitro aza omena arena ary aza atao malahelo. Fa raha manan-karena dia anao tsinotsinona anao hoe izy anao Jehovah. Ary raha mahantra loatra dia anamavo anao. Ka aza omena arena fa atao tontonony eo ihany. Zay fomba fitenin'ny agora. Satria le olombelona tena zay mihitsy natiora, zay mitrango eo amin'ny fiainana eo zany dia foana ny fisaina. Zareo magnery ama mijery Facebook eny misy zavatra lansen'ny olona anarakely eo. Indray aloha mandritra ny nisy tady ambony filoham-pirenena zay daholo resan'izy rehetrarehetra. Tapabolana aloha. Apitra indray mahita zavatra hafa indray izy dia ao daholo indray no morony. Misy sujet hafa indray ao daholo indray no morony. Dia manaraka an'iny daholo, dia manaraka an'iny. Avy eo iny tsisy matadidy tsony manisa heritaona dia tadidio dia resao zany zavatra zany tsisy matadidy tsony zany. Famorona mora variana ny olombelona. Isika tian'Andriamanitra avita ny fiazakazahana. Tadidinareo le resaka mahavita fiazakazahana. Tadidinareo le zay Korintena voalohany toko fahasilany ny fafito amby roapolo. Zara miazakazaka tsy manao kitoto. Le fiazakazahana resahana tsy lalana makany an-danitra fa fahavokarana ao amin'ny Kristy. Azo kely namanao tian'ny tompo ianao avokatra hoe. Amen. Tsy hoe voavontsy fotsiny tsika mahita an'ilay fanandratana ny zanak'olona. Dia mijery azy, dia voavontsy. Fa tian'ny tompo tsika vita ny fiazakazahana, fa tsy mahavita ny fazakazahana tsika raha mierika sy mijery amin'ity rehetrarehetra ity sy mijery ny tenatsika foana moa zany matetika ny tena jerentsika. Atao hoe anthropocentrisme, mijery ny tena foana, mijery ny tena. Inona zava-bitako dia iny ny rehareha. Tsika nanao an'izao, tsika nanao ohatran'izao. Ny sasany zany manana fomba fijery tsy haiko. Misy fireharehana dia le tsika nanao an'izao. Dia sasany indray manana le fomba fijery le misy le complexe d'infériorité aussi. Ndre tezany mandrafo amiko toyko mamelany heliko. Taloha zay rehefa mivavaka, adiny telo mivavaka, fo amin'ny 4 maraina na amin'ny 3 maraina dia mivavaka. Fa tena isan'andro adiny iray mifona. Fona Jesosy mamelany heliko rehetra tompo.
ka misy fotoana tao anatina tontolona fanompoana zany dia zay foana nampianarina ana tsy fahadisoan'le olona fa zay aloha fatakarany dia io zany samy manana ny fomba fitaritan'ny tompo fiaranan'ny tompo tsy fandehanana sentimental fa misy ny fitaritana misy olona any amin'ny garaboly izy natao hampianatra any amin'ny maternel ka hatrany amin'ny ina moa ka hatreo amin'ny grande section ohatra dia reny olona ireny a dia nampianatra an'ireo zazakely reo a mba hitombo araka an'izay fa rehefa tonga any ambony any ianao a dia mba tonga saina ihany avy eo hoe nisy zavatra ohatran'izao efa tsy tokony ho ataoko tsony le fomba fanao tany amin'ny maternel tsy ampianarina mandeha bibisy mandeha mikakatsony ianao fa mba efa zavatra hafa indray dia rehefa nampianarina anay dia resaka fonana foana ena moa le formule filipiana toko faefatra iny aza manana nina afaka fangatana sy ny fonana sy fisaorana ary fangatana noentinareo manao fangatanareo sisa rehetrareo dia ozy atao hoe adany ray aloha fony ao dia misy fotoana efa fahazarina fotsy sisa le fona fa nazara mandeha efa inona moa zany ny fona fa dia fona fotsiny aloha jesosy zay tsy takatra ny saiko rehetra dia tsongolohana daholo zavatra rehetrarehetra eny le vavaka da ny telo a fa vavaka mibanjy natao miteny zay nataoko mifocus atao rehefa za foana rehefa za foana dia tsy misy fivoarana dia zany mampatonga ny olona mampianatra an'ilay atao hoe autodélivrance mandroaka devolin'ny tena zavatra tsy lozika mihitsy zany ahoana ny idirana eo aminao raha ianao ihany dia manana fahafahana amoaka azy tsy lojika zany zavatra zany za manam-pahefana amoaka azy dia tafiditra atao anatiko ihany izy fa tsy lojika zany na matoa tafiditra ao anatin'ny olona ray satana tsy manana fahefana izy ara-pana anakana ny fidirany tsy nanana ny hery izy anakana ny fidirany matoa izy tafiditra fa raha manana ny hery izy tsy tafiditra atao zany dia lasa ny olona mandroaka satria maninona mijery ny tenany izy asany devoly le ohatran'izao asany devoly le ohatrany dia tsy mety mivoatra satria mijery an'iny foana jery an'iny foana araka le lazaiko ity le ratsan-tanana tsy le ratsan-tanana nijerena fa le manodidina foana dia normala be ny ambiny rehetra normala ny fotom-posainana orienté amin'iny zavatra iny ka nataoko ary hoe resaka asa mpifanazana hoe tena misy tokoa le fanahy miasa ny anatiny any na tsisy idiran'le fanary dia satria fa zatra loatra le any anaty ohatra zany hoe mampianatra démonologie foana zay mitranga rehetrarehetra zay hafahafa mieritreritra rehetra dia asan'ny devoly asan'ny devoly devoliny aretana devoliny tsy fisimbola devoliny lokaratsy devoly lasa devoly daholo ny zavatra rehetrarehetra hita amin'ny maso satria le maso focus amin'ny devoly foana izandray zao nanao an'iny fanahiny zao na tonga any dia lasa mamory ny fanahiny fanitrana fanahiny fanalambaraka fanahiny arerahana fanahiny akivina fanahiny fiverenan-dalana roana daholo ro isaky mivavaka miala ny fanahiny fiverenan-dalana miala ny fanahiny fakivina miala ny fanahiny arerahana miala ny fanahy matonga an'izao fanahiny fakapanahy nefa Jakoba mampianatra tsara mihitsy ny fakapanahy Andriamanitra tsy makafana olona fa alay-panahy ny olona rehefa inona rehefa tarihan'ny filany izy tokony hamaky filazantsara tsika ho azy tokony anazy ohatrany hoe rehefa tariha rehefa inona sa mijery tao le inona ny toyany maringeny anontaniko hoe inona ny toyany rehefa tarihan'ny filany izy le filana ao anaty mitarika fa maninona le filana no mitarika satria tsy mibanjina ny Kristy fa raha mibanjina ny Kristy ianao ny filanao tsy manan-kery akory tsy manan-kery aminao satria anao mibanjina ny Kristy ny fadisoanao tsy manan-kery aminao satria anao mibanjina ny Kristy ny arerahanao tsy manan-kery aminao rehefa ny olona zay ny tena feno fitiavana ny anatin'ny fony any mibanjin'le olona tiany izy mavita ny tsy ampozina misy tantara-tsotra kokoa azonao anazy rehefa ny olona ny enjehen'ny alika tsisy olona mihitsy hoe zarangareraka be fasaenjehana ka ataovy zay ataonareo fa nafaraka zay reraka ohatry ninona renao ka misy alika manenjika anao paresinao Usain Bolt
Usain Bolt zany champion du monde fihazakazana fa vitanao raha alaina chronomètre tokony manisy olona raha ngah manandrana zany nasiana lika mihitsy tonga dia raikitra dia tsy manapo zany alefa toto fa mino mihitsy ama 10 seconde raha ela vita 100 mètre satria manino any amin'le alika focus tsisy olona mihitsy heritreritra hoe aiza azo le tombotrosako am'izao fotoana fa misy alika manatsitsy lasa aiza le tombotrana ahoana ary zay le tomobile nefatra tsy milamina mihitsy le bandy reny matsy fa rehefa ny alika manenjika anao any ny focusnao rehetrarehetra iny manosika anao mamehery vaika tsisy oatra azy zany mahatonga anao mahavita an'io azakazaka tahaka zay ihany koa ny fiarahana amin'ny Kristy rehefa any amin'ny Kristy no momba anao no mibanjina vitanao ny azakazaka na ny fitiavana ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny mikasika an'io fitiavana io Korinthiana voalohany toko 7 saky teny hoe fitiavana voalohany toko 7 Korinthiana voalohany toko 7 fitiavana maro fitiavana mora fa na fitiavana mandefitra amin'ny zavatra rehetra mino zavatra rehetra manatena zavatra rehetra raha jerenao fotsiny zany Andriamanitra aza mila vanina zany be ho vita ohatran'le resaka teo ihany any ianao miazakazaka mila mavita 100 mètres ianao en 10 secondes aza mila vanina zany be ho vita fa raha misy toto io vitanao io ary tsy mila mihera tsy mila kadò tsy mila karamba hoe raha vitanao io mahazo zao na tsy mahazo ninina rehefa vitanao saoka tsara ny fiarahana amin'ny Kristy dia miainga ao aminy miaina ao aminy ary mifarana ao aminy amin'ny vanim-potoana ianao miaraka amin'ny Kristy ozy izy Paul milaza amin'ny Galatiana toko 2:20 tsy zaho intsony no velona fa izy Kristy no velona ataonao inona dika zany tsy zaho intsony no velona zany tsy zaho intsony no zava-dehibe tsy zaho intsony no inona na maninona na maninona tamin'ny vanim-potoana ako ny ainako mandrapatonga amin'ny vanim-potoana eonako amin'ny Kristy tsy misy afaty za ahoana ny atavita ahoana ny atafavoaka tiny fa tsoko tiny ny zavatra mety vitako tiny zavatra tsy mety vitako fa amin'ny fotoana amin'izay miaraka amin'ny Kristy tsy zaho intsony no inona zay ny dikany hoe miara nanombo nofo ny filamy ny fanoriny teo amin'ny azo fijaliana Galatiana toko 5:4 maty ity ka rehefa maty io dia tsy jerena intsony tsy akory tsy rarahina mena sakafo ihany izy azao lena manao karakaro ihany izy hoe amen fa tsy izy intsony zava-dehibe tsy fijerenao ny tenanao ny mampanoso tsy fijerenao ny fahotanao ny fahalenenao tsika rehetrareo samy manana aza fampijery fa tonga dia menatra sasany raha fampijery fa samy manana zay maha-olombelona mandra-piala eto ambony tany misy io aza mihevitra mihitsy aza mihevitra mihoatra anao zay tokony heverana hoe za fa manana an Jesosy dia efa tena ao tsara no ao amin'ny fanahy isika no ao tsara satria tsika miafina ao amin'ny Kristy amen ka rehefa mijery antsika Andriamanitra dia tsy isika ny hitany fa Kristy tanteraka eo amintsika sy eo ivelantsika fa isika dia misy foana ny fahalemena misy foana ny fahadisoana ary ny fiheverana fa tsy misy tsony zany dia mitondra ny fiavina volana fa misy foana na i apôstôly Paul io ary naretsika mety alay-panahy mamaky ny Korina neny moa ny epistily hoe tena efa topy ty Paul ty efa ao tsara fa manana fahalemena eo izy fotsiny tsy mitantara hoe reto avy izy raha lasanabavy fa amin'ny mampitarika azy ihany koa dia tsy maintsy mamijoro izy mahovavolombelona amin'ny zavatra rehetrarehetra sy fianarana amin'ny zavatra rehetra fa manana izy fa tsy fitodiako ato amiko no mampivoatra fa Kristy irery izy no ivelomatsika izy no ietsehatsika izy no iainatsika amin'ny fotoantsika tsy mibanjina azy dia isika indray no mivoaka azonao io tsika indray no mivoaka toetra tsika no mivoaka na misy fotoana verina ny toetranao taloha le toetra ratsy taloha dia tonga dia fantatra hoe aiza le focus daholo ny atao zavatra rehetra fibanjina tsy le fahotanan'olona dia iny ny diva disoady inginy ny olombelona iny foana ny entina mbavaka iny foana ny diva na pasitera délivré o azavatena
fa mandalo an'le mpivarotra ako tetena mahita le ry zalata aloha le mirevy tako mahita jamba lavatenda sy nibota kely reny tena ohatrany alaitana pastera misy devoly makafanahy a pastera tsy devoly raha lafa focus a lazao le namanao tsy devoly efa focus mifakapanahy misy foana fa matoa alaim-panahy dia le filana no mihetsika raha mifaly haniny ianao ka maheno fofony ianao itoatra zao mifady haninao ambany misy manendy masikita manitra be eo amin'ny andro fahatelo fifadikanina dao tsika hivavaka jesosy io manitra satria ny vavanao miteny jesosy fa ny fofona nyretsim-pandrenesanao zay le hoe alaim-panainy io rehefa tarihan'ny filany sy fitainy izy Andriamanitra tsy makafana olona fa alaim-panainy io rehefa tarihan'ny filany sy fitainy izy inona dikana izy mibanjina n'le filany izy raha ianao fady hanina no mieritreritra n'izany zavatra zany ka tsy vitanao mibanjina ny Kristy za mihitsy ny aniraka anao tonga dia hoandro rahalahy marina tonga dia hoandro ianao ve hivavaka nefa fisainanao any amin'ny steak sy côtelette sy pizza sy inona no vanina amin'izany fa mpahoriana tena fotsiny tsy mitondra ninonina zany fa mibanjina amin'ny Kristy sy fotoana votsitra fa verina foana raha misy zavatra mitranga ao anatin'ny fiainanao misy fahalemena misy faharerana misy fakiviana misy remise en question fametraha-panontaniana tsotra foana ny valiteny reo roa reo ihany aiza ny fifatoanao fa miala amin'ny Kristy zay fifatoanao matoana mieritreritra zavatra fa ary tsy le zavatra fa ny olana tsy le eritreritra ao ny olana tsy le fahalemenao ny olana tsy ny fahadisoanao ny olana araka lazaiko teo tsy fakobena andраlanitra tsy le fakobeako ny olako fa za tsy manary le izy ao fanaripako any amin'ny fanaripako ao fitoerana zay ary rehefa mibanjina any ako ao amin'ny Kristy zay manadio ahy banjina ny Kristy zay mamelona ahy zay mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinany olona zay mamindra fo amiko ina mahatonga ny olona mitsiritra banjina ny maso ny andrandrany ny maso ina mahatonga ny olona tsy mamela eko satria mibanjina ny maso zao ny nataondrahana tamiko resaka focus foana io a focus nanao azao tamiko raha lamana tso nanao azao tamiko raha laharato nanao azao tamiko ianina dia any foana le izy masosotra ihany nasososo votsitra tsy any amin'ny Kristy tsony maso misy olona ndray tiako kokoa satria namonjy ahy izy tan'izany sahira ianina kosa aloha tsy ho adiniko mandrak'izay ianina tena nahavita an'izay ana manao fahadisoana ary ianina satria za mibanjina eo amin'ilay zavatra tsara be vitany dia moramora ho any manadinosy nanitsaka izy zany tamin'ilay kiraro amin'ny tena latalao matsiko be mihitsiny fa nohony amin'ilay zava-tsy ho vitany sy mandiky fa rehefa le olona nanisy ratsy ny nanitsaka na talon na tsy talon le izy fa voto-kiraro tsotra be sy voto-kiraro be anareo io ferangaly antsahanareo ny olona nefa normal tsara le voto-kiraro amin'io fa tsy be makaiza koa fa saingy nohony amin'le focus nohony amin'le fifatoany eo amin'le zavatra ratsy vitan'le olona sy ny fahadisoana vitan'le olona sy le zavatra tsy levona geza Kristy reza fa mibanjina zavatra fitsika zavatra hafa foana ny avoaka nyity fotsiny rakitra ratsy foana ny miditra rakitra ratsy ie tsy manina mihaino vaovao ary fa mibanjina ny Kristy tsy manina zany fa raha mihaino vaovao ianao dia mifindra andray focus izako sy jerenao dia mifindra izy ny tenin'Andriamanitra milaza ohatra ny alondranao topatopa amin'ny onja na ohatra n'izao dia mivirana na ohatra n'izao dia mivirana tsy mety mandroso mihitsy le onja firy tapitra isan-taona mihodina eo foana ny fiainana firy ny kristiana manao ohatran'izany boucle foana fa ho tanany fonina tamin'ny 1986 ihany mbola hifonana mandrakitiana mba tsy namoy foary inona ny atony tsy mijery a Kristy falemena efatra zay fony vo avy ny converti
Jesosy afao an'ity fimemenona nalavy efa mivadina hanina 7 andro ny aretana zao rehetra zao isaky ny alady mandoalika tomany sasa mampijaly teny ambony vakitavany taloha nisy azany mandoalika eo ambony absily mahita ataony le olona reo mandoalika eo ambony vatokely avy mitsangana aveo izy ny ataony any ny ataony any ny ataony manaraka andray izy ao folo tena tsapany lalina ompony fa manina tsy misy changement any tsy misy ny fiovana satria safona manina mbola tia tena foana satria safona manina mbola oatra zao satria safona manina mbola reraka satria safona manina falifaly rehefa oatra zao dia malahelo rehefa oatra zao satria anyfoana ny masoko anyfoana androan'ny tompo miresaka amintsika izy rery amin'ny mendriko jerena izy rery amin'ny mendriko banjina vao misy zavatra mitrango amin'ny fiainanao rezy zavatra mitranga reny sonety dalary makely fotsiny reny tsy reny no inona taloha nisy ny fanafotokoaka fa am'izao ianao raha mitady fanafotokoaka any amin'ny dokotera somary avoavo lenta tsy mamery zareo satria manino ny kohaka dia tsy aretina fa mamoaka le zavatra tsy mety ao anatinao fotsiny izy dia mikohaka ianao ohatra zany hoe misy vovoka ny anatin'ny tratranao dia tsy mikohaka ny olona fa le vovoka ny anatin'ny tratranao dia mikohaka ianao eo fanafotokoaka dokotera antso kohaka ny olanao ana manao radio aloha dokotera le siro ny lakio fa nasitranao ra siro ka misy mijanonao le aretina alao arenao mikohaka dia fantatra hoe mbola mitoy le aretina fa raha tsy zany izy isoko mangina mitady zavatra hafa ao lasa cancer du poumon fara dia ohatran'izay koa izy tsy le zavatra miseho ivelany no iny fa isika tsy mitazina ny Kristy mavesatra ny fiainana asa ny fiainana mavesatra mety mamaraka ataovy mahivany tompo inavy moa le hirantsika reny tsy hirantsika moa zany fa hira fanaon'ny olona rehefa mandeha le hira reny tena misy misento mihitsy sady miantso an'Andriamanitra Jesosy aizy Jeso amonjia misy zavatra mihodina ao anatiny amin'io zavatra mavesatra maninona mavesatra satria tsy mijery a Kristy ozy aho hoe rehefa manenjika anao ny alika adinonao ny arerahana fa matoy ianao reraka be mbola tsisy alika zay rehefa misy alika tsisy tadidinao zany zavatra zany na olona malemy ary misy le blagy ataondry zalahy reny mody mahita matoto fa olona mitazona beki tsotro zao atsipony olona beki dia lasa izy miazakazaka nefa olona mandeha beki tsy te alala tsy mahalala zay afaty azy fa dia lasa fotsiny am'izao ny heritsika androsotsika dia tsisy faty Jesosy amen amen tsy ianao fa izy ianao tsy mahavita ninina ho anao ianao tsy mampandroso anao ianao tsy mampadio anao ianao tsy mampahamasina anao ianao tsy mampamendrika anao ianao tsy mahafatsara io fiainanao io iny nataonao nahoana fa izy rery ihany no ivony zavatra rehetra ary izy ny ivony fandrosotsika amen na zao fara le namanao androso am'izay tsika nandrositsika rehefa banjina azy hoe amen alleluia afaka sika am'izao fotoana zao dia samino miresaka resa ho amin'ny vetsiketsim-ponao ny fahatsarovanao ataovy tena fotoana hafa mihitsy ty androany ity anaovantsika fanomboana vaovao fanomboana tsara kokoa ao anaty za fanompoana n'Andriamanitra zany tsodrana zay tompo am'ty androny io ity fa mbola omenao teny foana izay milaza aminay fa tsy izahay satria izahay dia efa maty izahay dia efa voaloha izahay dia efa niara nomboana tamin'i Kristy anomboana ny tenany ota izay ao anatinay mba tsy ho velona ho an'ny tenany tsony izay rehetra velona fa ho velona ho an'izay rehefa maty sy nitsangana tamin'ny maty amonjy azy ianao rery ihany no fiainanay ianao rery ihany ny Andriamanitra ianao no tomponay ianao no mampiorina anay mahery izahay tsy noho ny amin'ny hetsika izay ataonay fa noho ny amin'ny fibanjinanay ianao
reraky izahay tsy nohony amin'ny zavatra izy nataonay fa nohony amin'ny tsy fibanjinanay anao. Androany tompo ampianaro ny tsirairay avy, tarito ny tsirairay avy. Androany izay te hamontsitra indray, te hilaza izay hoe raisy tompo ny zavatra rehetra, raisy ny zavatra rehetra, raisy ny zavatra rehetra fa tolotra eo anao ary tsy tiana ny banjina ankoatranao. Entretez mes j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre le mien. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. On ne permet à personne. Seigneur, d'en reprendre bien. Noi la zanfuzzica, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec mon mains. J'abandonne tout avec mon mains. Je n'ai pas peur de te suivre. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. J'aime ta voix. Connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Et maintenant, nos âmes. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur, pour mon sauveur. Non, mais là, oui, prends tout, Seigneur. Oh, oh, entre tes mains,